bijouterie vite vous la mail. Tongava malaky ao amin'ny galerie Sib tsara lalàna ao amin'ny premier étage box Manolotra ho anao ny Le JT. Le centre de formation professionnelle Immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat Manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny Le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fadimy amby roapolo ny volana septambra tonga soa tarantin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mihafaly miarabanao tompoko lasy tompoko vavy indreto ny lohatenitsika. Nanomboka androany ny fitsarana ny raharaha fakanankerin'ny any Arnaud sy Anita ny Tomasina olona mahery ny fitopolo no voaroroy. Voafonja iray no efa voasambotra tany didy hatreto taoriany fitsoahany voafonja 12 ny aliny asabotsy teo. Efa misy ny fanentana nataon'ireo fokotany amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano eto an-drenivohitra sy ny manodidina iray volana tsy hatongava ny fahavaratra. Nivohitra nandritra ny tombanezaky ny zandarmaria pirenena Androany fa mitohy hatrany ny ady atao amin'ny lafiny kolikoly sy ny tsy fandriam-pahalemana. Any ivelan'ny ampitelo indray ireo firenena tsy afaka mandefa olona mivezivezy any États-Unis, voakasika izany Tchad, Venezuela ary Korea Avaratra. Ombako manana amin'ny jeretoire ny manolotra ny araba amintsika ny tokantrano ary manasintsika mpanajana naraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ijery ny lafiny fanatanjahan-tentsika ao anatin'ny tapafaroa isy ny insolita sy ny oianao ary ho avy ihany koa ny vahintsika Francis Turbo zao isika dia ijery avy hatrany ny à la une sy ny actu ao anatin'ity tapany faroa ity ny tenako sy miaro sorojo ravaka no iarana olotra izany aminao. Rotona tatiorina ary dia nanomboka androany ny fitsarana ny raharaha fakanankerin'ny ny Arnaud sy Anita ny Tomasina. Ny fitsarana Adieloka Bevava eto Antananarivo kosa no misahana ny raharaha olona mahery ny fitopolo no fantatra fa voaroroy mitondra ny fanampanazavana jeretoire sy Stéphane Rakotomalala. Fikambanandiola, vonolona, fakana sy fitazomana ankeriny ampahany amin'ny fiampangana izay nitazoman'ireo olona manodidina ny telopolo niatrika amin'ny fitsarana Heloka Bevava androany. Tokony ho 570 izy ireo saingy heverina fa haharitra ny fotoam-pitsarana ka nitazoman'ireo ambiny ho amin'ny fotoana manaraka. Anisan'ireo niatrika ny mpitsara sy ny fampanoavana androany ireo polisy mpandrarany fonja voaroroy ho niraitsokombakomba tamin'ny fakana ankeriny any Arnaud sy Ani ny volana novambra taona 2024 tao Tomasina. Tazana teny an-toerana ihany koa ny mpamily an'ireo mpianada zanaky Arlon Ramily Arson mpandrara malaza any amin'ny faritra Atsinanan'iny. Teo indrindra koa i Roger Lala Stéphanie vehivavy izay voaroroy ho atodonikotrika ny fakana ankeriny. Tsy nisy nandrenesam-peo aloha na ny mpangatankonitra na ny fiarovana androany. Ratsaivina iny andeha hianatra iny no nisy naka ankeriny ireo mpianada ny volana novambra 2024. Ny ampitson'io andro io no nangataka vola takalinaina 4 tapitrisa euro na 440 miliara ariary ireo mpaka ankeriny. Olona 20 mahery no voasambotra tamin'izany. Ampaham-bola no efa voaloha saingy hita faty teny amoron'arabe iany ny volana desambra 2024. Ary toy ny tamin'izany ny fiandohan'ny volana janoary 2024 ny famitsorana any Arnaud olona fanampin'izay ihany koa no voaroroy ary indray voasambotra tao anatin'izany toy ny talata izao izany fotoam-pitsarana izany. Fa nanapa-kevitry ny hanao fitokoana mbe tsy voafetra ny syndicat-ny mpitsara manomboka ny alarobia ho avy izao. Manaiky ny sy ny fifampiresahana izy ireo saingy manohitra ny fampanantenana izay tsy tanteraka ny tafa tamin'ny filohan'ny SMM Mariandroany Irina Andremalala sy Ikasa Mbola Manana.
Itokona manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny syndikan'ny mpitsara sy ny mpirakitra rà. Tsisy ny fiandrasan-draharaha ho tanterahana ho amin'ireo manao taratasy any amin'ny fitsarana manomboka amin'io fotoana io. Hidy tanteraka ny fitsarana. Nambaran'ny filohan'ny syndikan'ny mpitsara fa tsy nahomby ny fikaonan-dony arana tamin'ny ministera ny fitsarana sy ny primature. Nanomboka tamin'io fotoana mois de juillet io ka hatramin'izao volana itenenantsika izao mois de septembre dia tsisy tanteraka na iray aran'ireo zavatra ireo. Misy zavatra nefany mora manatanteraka anazy miala tsiny fa misy lettre, misy déclaration, misy fipetraraisina, misy procédure bloquée izay tokony atao, misy exécution. No mafisiny tamin'izany fa tsy nahita bokany ny fiainana teo amin'izy ireo sy ny ministra ny fitsarana iray volana izay. Tsy ilain'izy ireo ihany koa ny fampanantenana tsy misy fampiarana. Fampanantenana aloha dia misy raha ohatra ka izay azo atao hoe vokatra fampanantenana ny voalaza ny lalàna nefa ny dia tokony hisy avy hatrany ny zavatra azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy vita ny fampanantenana be dia be ny fampanantenana mety ho azo ary izay fa nazo fampanantenana amin'ny zavatra isan-karazany fa telo taona teoriana tsy tanteraka le izy. Raha tsy ahivony, nisy ny fikaonan-dony tanteran'ny mpitsara, ny primature ary ny ministera ny fitsarana tao anatin'ny volana vitsivitsy. Tsy nisy ny fehi-kevitra tabaka tamin'izany. Ny farany teo, nandritry ny fiainana tamin'ny ministra dia nilaza ho afa-po tamin'ny fifanatony izy ireo, saingy izao mitaky ny ampiarana izany izao indray. Any Ambatondrazaka kosa dia mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ao an-tampon-tanàna. Tsikatra izany indrindra tao ireny fitsoahany voafonja araka ambin'ny folo ny alin'ny asabotsy lasa teo tsy voafatra raha toka mifandray ireo tranga roa ireo hatreto dia voafonja iray no efa voasambotra tany didy. Mitatitra ny vaovao Ijery Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Karapanondro sandoka no nentin'ilay lehilahy nampiayay ireo mponina tao didiny ny fietsiny ka nampiatsoana mpitandro ny filaminana. Tsy nitondra entana fa tanam-polo ny tenany. Tsy misy nahafantarana azy teny aminy. Androany ihany izay fotoana nahatratrarana azy dia nentina namonjy ny fonjana Ambatondrazaka ny tenany ary mbola ho amarinina raha toa ka anisan'ireo gadra nitsoaka ny alin'ny sabotsy teo. Nisehona lositra tokoa tao amin'ny fonjana Ambatondrazaka. Misy 12 ireo tafatsoaka io alin'io sabotsy io ary lavaka tao amin'ny rindrina tamin'ny alalan'ny fitaovana entina misakafo no nanatanteran'izy ireo izany. Tsy nampiova hevitra ny ireo jiolahy ny pobasy nataon'ny mpiandry fonja. Maro amin'ireo jiolahy ireo no efa voatsara sy meloka noho ny asa ratsy izay nataony. Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ao an-tampon-tanàna Ambatondrazaka, tsy voafaritra raha toa ka mifandray ireo tranga ireo. Miara-misalahy amin'ny fikarohan'ireo gadra nitsoaka ny mpiasan'ny fonja ampin'ny zandarmeri-pirenena sy ireo polisy ao an-tanàna. Vaovao sosialy amin'ny ankapobeny no jerevantsika ao aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Sonranao mbola miaraka aminay ary anoiny fotoana isika iara-ijery ny actu. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Mbola mitohy amin'ity herinandro ity ny rotsakorana raha ikotroka any amin'ireo faritra sasany manerana ny Madagasikara ankoatra ny faritra Analamanga hoy ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Raha ho Analamanga kosa dia raha alina no vinavinaina ho tapitra ny orana mandalo amin'izao vanim-potoana manasara taona izao. Ny tsy fampin'ny tany rano eny amin'ny atmosfera no antony tsisy ny orana betsaka ato anatin'ny faritra Analamanga. Ho iartrany teknisiana avy amin'ny meteo malagasy izay tafaresaka tamin'ny Miora Miaranjatovo sy Zora Ndretsalama. Mbola ao anatin'ny volinandro manasara taona tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny teknisiana mpamatotra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Noho izany mivadibadika ny andro metika mangatsiaka ao ny mafana be ary misy ny rotsakorana. Ireo faritra manorana mety arahikotrika mandritra ity herinandro ity dia ny any Melaka, Menabe, Bonglava, raha toa ka anorana tandrifindraona ny Analalava, Antsohi, Antala sy Maroantsetra ary anorana tandrifindraona malefaka ny Vakinakaratra sy ny faritany ny Fianarantsoa. Ho Analamanga indray, isy ihany ny orana fa rehefa amin'ny alina.
noho tsy fampiny tahan'ny rano eny amin'ny atmosfera kosa no antony tsy hisian'ny rotsakorana eto Analamanga rehefa atoandro. Ny tena ahitana oram-baratra betsaka aloha zany dia amin'ny faritra Bongolava, ny faritra Melaky sy Menabe, dia ny Vakina Karatra ary ny Atsimo Atsinanana. Hoe anatin'ny intersaison tsika zany dia fandimidimby ny indraindray zany mahazo oram-baratra, indraindray ohatra ny vanim-potoana ririnina kely fa tsy dia tena lery mangatsika be intsony zany. Ny voalohany volana Novambra no vinavinaina ho fidirantsika ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Manomboka amin'izany ihany koa ny vanim-potoana mety sy ny rivo-doza eto Madagasikara. Rivo-doza izay tsy mbola vao vinavina ny isana raha ny fanazavana ireo teknisiana etsy Ampandrinomby hatrany. Raha volana tsy hahatongavan'ny fahavaratra tokoa dia efa misy ny fanentanana nataon'ireo fokontany amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ho an'ny fokotany nakasina manokana izay nandalovan'ny Mioramiarin-Jatovo sy Zorandretsalama dia efa nitety trano izy ireo ny sarika ny olona mba tsy hanarinary fako eran'ny lakan-drano intsony. Izany no natao hisorohana ny lakan-drano tsy ho tsentsina hoy ny sefo-fokotany eny Ankasina. Isan-taona, isan'ireo fokotany ahitana traboana eto Ankasina noho ny fiakaran'ny rano rehefa fitovam-pahavaratra. Miisa 4 mantsy ny lakan-drano hita eto izay anarian'olona fako avokoa izy ireo. Miantsentsina nefa izany ka mitarika fiakaran'ny rano rehefa fotoanan'ny rotsakorana. Ho an'ny tokantrano tsirairay aloha dia efa misy mifepetra raisina rehefa hoe efa kaiky mifehevin'ny orana fa hoe ho avy zany ny fahatongavan'ny orana amin'ny fahavaratra dia efa mila fitandremana amin'ny fahadiovana na amin'ny fanangonana efa mila hoe fanangonana amin'ny fako zany dia efa mila zavatra voatokana zany sy le fahadiovan'ny tarana zany dia efa mila fitandremana. Dia ankoatr'izay mpiray vodirindrina koa efa mba manadio samy mandray fepetra manodidina azy zany aroana ny rano be. Manjiza ny 7 sy 1 alina ny mponina eto Ankasina, izany hoe tokantrano mahery ny 704. Misy ny fanentana nataon'ny fokotany ny tokantrano tsirairay avy. Manampy izay ihany koa ny rafitra fahadiovana sy fidiovana eto Ankasina. Iry tena any anatin'ireny kanalina reny zany tena esana amin'izao analana an'ireny tsikafona reny sy ny plastika sy ny fakofako isan-karazany. Isan'andro izay? Tokony ho isan'andro le izy satria eto aminay zany maromaro mantsy ny kanalina eto amin'ny eto Ankasa. Dia izy aloha tsy vita indray andro fa tsy maintsy hoe mitohitohy zany nanaovana an'ilay izy fa tsy vita isan'andro, tsy vita indray andro ny tena marony. Tsy ahivana fa efa nisy ny fanentana nataon'ny Ministeran'ny Rano ny fahadiovana ary ny fidiovana amin'ny tsy tokony hanarintsika fako eny an-dalana eny mba tsy hatsentsina ireo lakan-drano samihafa ho fisorohana ny tondra-drano rehefa volon'andro pahavaratra. Eo amin'izay fanajariana ny tany izay hatrany hanomboka ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 ny fanamboarana ny lalam-baovao rocade. Lalam-baovao rocade izay mampitohy ny Masay sy bypass ny banky Européenne ho an'ny fampiasam-bola ny vondrona Européenne ary ny AFD no manohana ny tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy kosa no miandraikitra ny fanonerana ny solom-pialana ireo mponina voakasiky ny asa rehetra. Hatreto vinavinaina ananika ny 7 faingo 770 sy 200 miliara ariary ny totaliny solom-pialana ireo mponina izay. Fa tontosa androany ny tomba niezaka nataon'ny teo anivon'ny zandarmeri-pirenena isan'ny azo tsapahitanana tamin'izany tatitra izany ny ezaka izay nataon'ny ministra amin'ny fanadiovana anatiny. Mbola azo lazaina misy hatrany kosa nefa ny lesoka araka ny marian'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmeri-pirenena fa tsy tapitra ary mitohy hatrany ny ady atao amin'ny kolikoly ary indrindra ny jery akaiky ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana mitatitra ny Antsipriam-baovao mikasika izay Mioramiarin-Jatovo eo amin'ny rindran-tsary ny Zorandretsalama. Maro ireo lesika ataon'ny zandary eo am-panatanterahana ny asa noho ny tatitra voaran'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmeri-pirenena androany. Noho izany vandohan-drarahana ministra tamin'izy vao nandray ny toerany ny anatanteraka fanadiovana anatiny. Ho fanamafisina izany nisy androany ny baiko mazava nomena ho an'ireo lehiben'ny zandary rehetra manerana ny nosy. Na dia eo aza le ezaka natao hatramin'izay izay tsy lava nefa mbola tsy hita eo amin'ny fiarahamonina zany satria mbola be le olona maty noho ny hetraketraky ny sasany, mbola be le fananana very noho ny hetraketraka ihany. Ka tapona tanteraka
ny asan'ny gouvernemanta manontolo noho ny tsy fandriam-pahalemana izay zahay ny tompony andraikitra anio ka hoy izy ahoy omena 3 volana anareo satria zahay nomeny fitondram-panjakana 3 volana io koa omeko 3 volana zay tsy mahavita ny azy dia mikisaka moramora fa be ny lista d'attente. Namafisy ny commande ny zandarmeriam-pirenena androany ihany koa ny fanapariana ireo zandary any amin'ireo faritra mena na mafana manerana ny Madagasikara. Fandrindrana ny asa rehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra izay misy ny zandary zany any ambanivohitra indrindra efa arindry izy amin'izao fotoana inona marina zava-misy ny aizahoa izitsika amin'izao fotoana zao raha amin'ny ohatra ny toromarika nomeny ministra sy ny commande ny zandarmeriam-pirenena ireo mpiatsehatra any amin'ny sehatra rehetra misy ny zandary zany. Nanao ny tatitra androany ireo commande ny vondry tafika rehetra manerana ny Madagasikara, ny commande ny ireo sekoly ny zandarmeriam-pirenena eto amintsika miisa 2, commande ny FGN ary ireo lehibe ny fikaroana ny eloka bevava manerana ny faritra. Niverina nanamafy ny ady amin'ny atao amin'ny fitandrona ny zon'olombelona ny firenena amin'ny Kiambana. Ny faran'herinandro teo ary dia namoaka fanambarana ny talepana tanteraky ny vondrona fatakin'izy ireo ny amerenana indray ny lalàna miaro ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao. Irina Andriamalala sy Kasambola-Manana no mitondra amintsika ny fanampanazavana mikasika izay. Mirongatra ny tsy fanajana ny zoma olona tato anatin'ny taona vitsy, anisan'ny mana-profy izany Yuri Fedetov ny fahamaron'ireo olona voatery hanao asa terivozina sy ny fanararaotana aranofo miseho etsy roa. No amafisina ihany koa fa tokony tsy ho atao goragora ny fampiarana ny lalàna feno fanajana ny zon'olombelona. Amin'izao vanim-potoana izao, miovatra ny endrika izany, ao ny famonoana ireo zaza amam-behivavy, ny fiainana ao anatin'ny tsy zarizary. Anisan'ny nahitana ny tranga betsaka indrindra tamin'ity taonjato faha 20 ity, ny tany Moyen-Orient sy ny tany Afrika Avaratra izay sehoana ady hatrano saika isan'andro. Ho fanatsarana izany, nomboka tamin'ny taona 2012, ny hay manokana ireo olona nitsopinenana no ny ady sy ny miatrika ady-piainana amin'ny firenena mikambana. Anisan'ny andrasan'ny firenena mikambana amin'ny firenena rehetra ny anetsiketsehana indray ireo lalàna mifehy izany. Eto Madagasikara, napetraky ny fitondrana isahana ny ady amin'ny fanondranana olona antsokosoko, ny BNLTEH, Bureau National mifandray amin'ny primature, 3 taona lazay, saingy tsy misy ny asa azo tsapain-tanana hatreto. Naray tatitra betsaka tany Mahajanga, naraisana tatitra betsaka tany Mahajanga moa zany momba ny tsy fahatombanan'ireo sekoly mpampianatra paramed, araka izany dia nisy ny fidinana nataon'ny ministra fampianarana ambony tany an-toerana. Fantatra vokatra izay fa sekoly paramed iray amin'ireo valo notetezina ihany no hita fa manara-dalàna entitra avy hatrany ministera raha ny fampiresaka tamin'ireo tompony sekoly ary nanome fampitandremana mafy. Fanampanazavana entin'ny ekipan'ny Dreamin any Mahajanga. Ny 2020 isanjaton'ireo sekoly mampianatra momba ny paramed eto Mahajanga ihany no nambara fa manaraka ny fenitra raha ny vokatry ny fidinana fotsiny izay nataon'ireo avy ao anivo ny ministera fampianarana ambaratonga ambony teto Mahajanga. Ny eo amin'ny lafiny ara-potitra avitrasa no tena olana. Zary to lasa atao foana mantsy izany fa tsy manaraka ny fenitra amin'ny mahasekoly fampianarana ambaratonga ambony azy. Entitra ny tele jeneraly avy ao amin'ny ministera raha ny fampidindinika tamin'ireo mpitantana ny sekoly. Manome fotoana ahafahanareo manarina sy manitsy izany izahay hoy izy alohany andraisana fepetra. Tsy tokony nisy sekoly sokatra tsony aloha zany zao raha ny école formation paramédicale. Dia manda zany hoe tsy mandrakizay izy io zay ny fanarahana atao hoe tsisy tsony. Sao dia mbola misy nanana any rehefa na hoe mbola hanokatra tsisy tsony. Dia avy eo ifanometsiny indray hoe zay foana manko ny fomba fampiasan'ny olona hoe efa hivoaka ny ankizy ahoana ny diplôma tsy miteny aminao izy hoe andeha hanokatra sokafany le izy dia any amin'ny 3e année amizay ny numéro 3 zay vao iny amizay izy mandeha tatra pression ato pression roa izay ny ana dia eo moa zany le hoe malelo le ankizy ny any ianao malelo ray aman-dreny dia matetika ohatrany mianina foana mahazo ndariny foana zareo fa mity zany zao ministera dia tena entitra mihitsy fa nizaniza mbola manokatra eo tsisy tsony mandra-pamahany le membre ny commission azo zay zany tsy fatatovina fa dia ny atao dia miaccompagner le fanazo
alalana misa valo ireo sekoly mampiofana momba ny paramède sy ny infirmier eto Mahajanga samy manaraka ny programme fampianarana LMD avokoa nefa vitsy no mba manana fampitaovana ahafahana miatrika izany. Ity iray andry mopera eto Tarimasady ity zao ohatra no mba hita fa miezaka ny manome kalitao tsara ho an'ireo mpianatra sy ho an'ireo tanora mandrato fianarana ao aminy. Hitato avokoa ny azy ireo fitaovana rehetra ilaina amin'izany ary amin'izao fotoana dia efa ampananganana hôpitaly mihitsy ireto farany ahafahan'ireo mpianatra avy ao aminy manatanteraka fanazarana avy hatrany. Saremakina hatramin'izay aloha zany dia ny amin'ny infrastructure aloha zany io no tena mbola ezaka be mihitsy amin'ny paramètre resaka fahasalamana ampiasana nefa ny environnement izay ianaran'ny ankizy zany tsy dia amin'ny norme tokony misy zany mba asaina ihany zareo mba mijery an'izao infrastructure ohatran'izao mba ahafahany zareo angatreto mba marina fa samihafa le izy samihafa ny manana matoeno mihitra amin'ny sezany ny fampianarana ambaratonao ambony zany mba tokony jerena zany ny image national supérieur. Ho an'ny Mahajanga manokana mbola mila ezaka sy fanarahamaso entitra ny mahakasika ny fampianarana paramède lasa varotra sisany betsaka na ilay atao hoe business hanika ireo tanora no mizaka ny vokany any aoriny mo resaka fahasalamana raha teo no lalaovina ao anatiny. Misy ireo sekoly no tsy nahazo habilitation akory nefa dia samy manokatra sekoly izay nitondrany ireto ekipa ireto fampitandremana mafy. Iray tamin'ireo sekoly teto Mahajanga zamo rehefa natao ny fizahana sy ny fizavana azy dia azo antso tamin'ny antso antarobily ny tompony saingy tsy hita akory na ny toerana misy ilay sekoly azy. Any ivelany kosa indray dia fantatrarana zao fa anisan'ireo firenena telo namoahana didim-panjakana tsy afaka mandefa olona ivezivezy any États-Unis intsony ny Korea Avaratra. Azo lazaina hoe mafana trany araka izany ny toerara eo amin'ny firenena rotonta satria raha maneho ny tanjany ara-tafika Donald Trump ankilan'izay kosa ny lehibe ny diplomasia ny Korea Avaratra dia mampitandrina ny tsy andrangitana ady amin'izy ireo intsony. La tension ne retombe pas entre Vao maika mianjandrony tady eo amin'ny Washington sy Pyongyang. Ny asabotsy teo nahitana fiaramanidina Amerikana mpandatsaka bomba ny odiodina nakaiky ny morisiraky Korea Avaratra. Mazava ny afatra tiana ampitaina ho an'ny Pentagon dia ny hoe ampifitaovana ara-tafika ny filoha Amerikana ka vonona hiatrika izay mety hoendrika fandrahonana rehetra. Tsy ny andrela kosa taorian'izay dia nampitandrina ny États-Unis ny lehibe ny diplomasia ny Korea Avaratra nandritra ny kabariny teo anivon'ny firenena mikambana. Tokony andinika tsara États-Unis sy ny mpanohana azy mialohan'ny andrangitany ady ara-miaramila amin'ny Repoblika Demokratika ny Korea. Raha mbola mitoy kosa nefa ny fiantsiana dia vonona ampiasa fitaovam-piadiana nukleary izahay. proche de disposer de la force nucléaire. Ny asabotsy teo ihany analin'ny Koreana Tavaratra nanatanteraka fihetsiketsehana teto amin'ny kianjan'ny Kim Il-sung ho mariky ny fanohanany ny mpitondran'izy ireo. Fantatra raha teo fa nisan'ireo firenena telo namoahana didim-panjakana momba ny fifindramonina ka tsy afaka mandefa olona mivezivezy any États-Unis intsony Korea Avaratra ankoatra ny Venezuela sy Tchad. Araka ny afatra navoakan'i Donald Trump tamin'ny Twitter, lohalarana ny fiahina ny fandriam-pahalemany Amerika noho izany tsy ekena ho izy hiditra ao États-Unis izay tsy azo antoka fa ho voara-maso. Fananolotra vola mitetina ray tapitrisa dolara iahina ny ponina ny Porto Rico ilay mpanakanto sy mpilalao sarimihetsika Amerikana Jennifer Lopez satria Portorikana ny ray aman-dreny i Porto Rico izay mariana fa ny ara-pahavoazana tokoa vokatry ilay rivo-doza Maria araka izao sary fanazavana hoentina amintsika izao. Morisiraka avaratry Porto Rico 5 andro taoriny nandalovany ilay rivo-doza Maria rava ny tanàna simba ny fototra-avitrasa. Tsy vitsy ireo namoy ny ainy, ny sisa velona kosa tsy manankoraisiny intsony sady tsisy jiro no tsisy rano. Estamos incomunicados. Yo no tengo teléfono. Nous n'avons plus de moyens de communication, plus de téléphone, nous n'avons plus rien. Il n'y a plus d'essence. Milaza voan'orim-piainana vaovao koa ity vehivavy ity fa tsy manankoraisiny intsony. Efa nandefa sakafo sy rano ho an'ireo niarambona eto Porto Rico kosa nefa ny manam-pahefana ka ho an'ny toerana sarodalana
taterina amin'ny alalan'ny helikoptera izay kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Entitra ny fitandronan'ny filaminana isaky ny toeram-pitsinjarana solika izay ahitana filaharam-be hatrany. Manano sarotra ny fatimombana ny tambazotra-pifandraisana. Ireto olona reto zao mivondrona amina toerana iray izay ahafahana miantso. Pendant des jours, j'ai contacté ma famille aux États-Unis. Mihevitra ny ialan'ny Porto Rico ary azo any États-Unis ny ankamaroan'ny mponina. Enika olona miandry arak'izany ny seranam-piaramanidiny San Juan no ireo sidina saika mbola miato aloha ny ankamaroany. Izay no natolotra tao anatin'ny actu tao anatin'ny tapany voalohany raha ny marimarina kokoa hiaraka amin'ny Francis Turbo tsika ao anatin'ny tapany faharoa ary reto indray no miandry atsika ao anatin'izany. Ankoatran'ny CCCOI 17 taterina amintsika ao anatin'ny ID Sport ihany koa ny vokatry ny lalao ampaefadalana hiajiana ny amboarana Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra sy ny ekipa voaositra ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball. Iompana amin'ny fandikana amin'ny teny vahiny ny hoe manahoana kosa ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oianao. Ao anatin'ny insolita no ahitantsika ilay andram-pikaroana momba ny fiara tsisy mpamily nefa afaka manatitra pizza isan-tokantrano. Ireo indray zany no anasanantsika tokokilasy tokovavy izay ihany koa no mamarana ny fiarako amin'ny sika mpijery. Zao tsika dia anaraka dokam-barotra samihafa ka isataratsika izany ny fanadihadiana dokam-barotra momba na tranombarotra iray eny Ambohidraraba. Ny boutique immeuble Santatra eto Ambohidraraba dia ahitanao entana isan-karazany. Anisan'izany ny lamba izay tsara kalitao tokoa ary amin'ny vidiny mirary. Mikasika ny ravin-dambato manokana indray zany a dia hitanareo fa misy fanaovana robe zany ao a dia misy koa fanaovana costume dia amplisin'izay koa zay manana mpanjaitra dia mpanjaitra anay koa zany tonga dia styliste tsara mihitsy zany mpanjaitra anay dia tsy ela be dia vita vetivety kely ihany zany une semaine ihany dia mahavita akanjo dia manana catalogue koa moa zay zany tony isan-karazany mihitsy ny catalogue-nay zany tony. Ankoatr'izay ahitana akanjon'ankizy lahy sy vavy ihany koa ato ary tsy diso anjara amin'izany ireo olona izay hikarakara mariage. Farany ambany indrindra amin'ny robe zao ato aminay 700 000 ariary dia ny farany ambony 3 900 000 ariary ary ny mampiavaka ny robe ato aminay zany dia modèle unique daholo izy rehetra izany hoe manana tombony kokoa zany ianao izany hoe tsy hisy anekafa le izy fa ianao ihany manana anazy. Mivarotra kojakoja ny fiara Sprinter phase 3 ihany koa ato amin'ny immeuble Santatra. Eo ihany koa nefa ireo fitaovana ilaina ao an-dakozia misokatra ho anao ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy ny botika immeuble Santatra eto Ambohidraraba. Dia tafaverina eto amin'ny logité isika ao anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny Francis Turbo isika hiaraka hanolotra ireo zanam-pandarana miaraka amintsika ihany koa miarahaba anao. Sokatra be le vozona akanjo kely tena jerena le izy miarahaba ny jery eto ary miarahaba anareo namako rehetrarehetra mpiara-miasa amin'ny ty hariva ity ary dia miarahaba anareo namako rehetrarehetra ihany koa mpijery elaela no tsy teto fa dia ho hitanareo hoe inona moa ny antony aloha zany fa dia faly miarahaba tompoko ndao. Ny mintenteny foana no raha antsika avy hatrany. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Ny antony nalava be ny fotoana tsy nateto teo ihany aloha ny mission na ny asa iraka nampanaovan'ny banque foibe Madagasikara ny tenanay fa talohan'izay dia efa tsy teto ihany koa satria nisy fotoana nanaovana asa hafa ihany koa tany Mahajanga
dia nanana fotoana lava be nitohitoy zany le izy dia lasa tsy teto misy nametra-panontaniana mihitsy aza moa ny tenako ovina izy iny efa komaly raha fa izy ainao ka tsy maka midrimina ntsony mbola makao a tompoko fa no ny asa mandraharaha dia tena tsy afaka nandalo teto nandritra n'izay fotoana ela be zay ngatsy averandreo fa tsy ho raharaha ty fa misy dikany ange manjary mienatra amin'ilay vola raisina ankera kely ny karama raha vao tsy miasy azonareo ka mandika an'izany zavatra rehetrarehetra zany zany akory tsy natao hahasosotra fa natao hangalana traikefa daholo ny toerana nandehanana rehetrarehetra ny ahafahako miresaka eto ny momba ny banque foibe Madagasikara satria zao rehefa miresaka amina be ny tanàna na amina sefipokotany any am'izay toerana nandehananay ny aksa nandehanako moa zany dia Antananarivo ny hazo an'ny Vatomandry sy Manoro dia ny hazo an'ny Brickaville sy Toamasina dia niakatra ny hazo an'iny Feneriva-Tsinanana sy Soaneranivongo iny ary ny pakatra any Mananara zay vao niveriny nanaovana fanetanana tsirairay ny tanàn-dehibe tamin'izay nandalovana rehetrarehetra nanomboka tetsy ampasampito nanomboka teo ampasampito mahazo Ambomangakely dia nidina nakany zay ny antony mahatonga anay hoe tsy de misalasala miteny zany eto amidrimina dia satria zao foana tenen'ny sefipokotany sy indrindraindrindra ny be ny tanàna zay mifanena amin'ny tena satria manao an'ilay fitsidihana ara-panajana foana amin'zareo mantsy amin'ny ankapobeny hoe asa fanjakany ty ataonareo ty tsy zavatra idiram-boly ty tsy zavatra commercial moa zany dika zany noho zany mahazo manao fanetanana ankalalana ianareo tsy misy droit alohanareo akory eto isaorana tompoko ianareo rehetrarehetra reny mahatsapa an'izany tsy misy droit tsy misy vola tokony alohanareo eto amin'ity toerany ty izy fa dia ataovy zay tianareo atao fa satria izahay any tokony anao an'io asa ataonareo io ny zavatra nataonay dia nampafantatra ny olona anyreto vola ireto voalohany ny vola vaovao izay navoaka ny banque foibe Madagasikara dia reto efa fantatsika tsara misy ny 2 alina ariary efa nivoaka izy io ny ambadika misy marika maromaro afantarana azy zay tsy andaniko fotoana eto satria tena adiny ray isaky ny tanàna no farafakeliny no fotoana laninay anaovana fanazavana zay hoe zao daholo famantarana tony voly tony itony ny 2 alina ariary itony ny 2 alina ariary izay mariko etoana fa ny fomba fagnantsovagna anazy samby hafa arakaraka ny toer vao manomboko miala eto Antananarivo dia 2 alina ariary no fiantsovagna nytony vola itony ary dia rehefa miôvaôva izy mandeha miantsinantsinanana miôva ny fagnantsovagna ananjy ary indrindra tonga amin'ny faritry Toamasina tonga amin'ny faritry agny Mananara agny efa 10 arivo ariary fiantsorana ty efa 20 arivo ariary zay tena malagasy tanteraka mihitsy mahazavy zany rehetrarehetra zany efa nivoaka daholo ireo vola rehetrarehetra reo 10 arivo ariary ny 2 arivo ariary efa nivoaka daholo ireo somary misy mitaratra moa le sarina indray efa nivoaka ihany koa ny 1 arivo ariary nivoaka tamin'ny alatsinainy teo nazavaina daholo zany rehetrarehetra zany nivoaka ny 500 ariary nivoaka ny 200 ariary nivoaka ny 100 ankoatra ny fampahafantarana ny reto vola ireto ho an'ny vahoaka rehetrarehetra zay nandalovana dia nampahafantarana andry zareo ihany koa fa mitovy ny lentany vola vaovao sy ny vola taloha zany hoe raha izy ka anao zany magnana vola 10,000 ariary na 1 aligny ariary dia mitovy amin'ny vola 1 aligny ariary efa nanagnanao taloha fa aza magnaiky ambakain'ologno satria misy ologno zany miteny amitsika mikoragna izy azala za andeha Mananara za andeha Tamatavy ka ampitondrasa za volanareo ratsiratsy ho atakaloko agny ka 10,000 ariary na 1 alina ariary ty ho atakalotsika 10,000 ariary meko 10,000 ariary vaovao anao aza manaiky an'izany tompoko fa halatra izany zavatra izany fitaka izany zavatra zany maro ny zavatra nampitaina tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa iraka nampanaovana anay entanina isika rehetra mba hikajy ny vola hampiasa poketra tony zao karazana poketra tony tsy voatery ohatra ny tony ny poketra tsika ny poketra moa zany isaorana le namana tetsy Ambomangakely ny nanome sopapa fa tsy porte-monnaie ny filazany tony fa portefeuille fa raha porte-monnaie ozy izy dia le vola vy reny no atao hoe monnaie amin'ny teny frantsay fa portefeuille tony ny vola taratasy no ao anatiny ao ary dia apetraka ao efa namboarany banque foibe Madagasikara mba ho kelikely kokoa ireto vola ireto miohatra amin'ny vola efa nisy teo aloha hatram'izay mba ho mora amprimina moa mba fatatsika va fa lafo dia lafo manamboatra vola ity vola ariary zato ty ohatra dia 700 ariary no magnamboatra izy izy zany fanazavana zany dia
eo fa mety tsy tadidiko loatra ny tena izy am'le izy 700 ariary magnamboatra i vola ity noho izany mila kajiagna tsara i vola atsika zalahe mila amprimigny tsara aza foriporitra aza asiagna scotch aza asiagna lastique aza asiagna aza tombasiny aza asiagna agrafeuse aza asiagna paingotra ary tandremony hamandoagna fa i vola tony izy ka fa simba ny banque fibe Madagasikara de magnamboatra vola so de mety tsika hoe isaky ny folo taona satria zay koa ny afatra mila avozana isaky ny folo taona ny vola mila manamboatra vola vaovao fa tsy hoe avozana mila solona isaky ny folo taona ny vola satria efa be loatra ny vola sandoka amparitaka ary ireto vola ireto de efa meritreritra sady ny banque fobe Madagasikara na de misy le famantarana le eritreretina fa hoe mety saropatarina iny le misy le boribory de le mikisakisaka rehefa le ovaovaina le izy mihoatra amin'ny hazavana efa meritreritra ny banque fobe Madagasikara fa afaka folo taona eo farafahaelany de efa vitany tsy valahara ndray manamboatra vola sandoka am'ty noho izany mila solona le izy afaka folo taona farafahaelany afaka folo taona fa tsy miandry ny vola iso loatra zany ny banque fobe Madagasikara izay vao manamboatra vola vaovao ny zavatra tokony ho fantatritsika dia magnamboatra vola isaky ny zay simba isaky ny robaka isaky ny maratry vola satria atsika tsy tia vola ratsy i ologno boka izy ka fa misy trietra kely misy rovotra hely tsy tiantsika mampiasa izy kanefa mbola yao jiaby i mary mpamantaragna jiaby efa tsy tiantsika sahady i vola malotoloto indrindrandrindra mandalo amin'ny mpivarotra isan-karazany za boka tsy tia anogno hoe aizany tena misy mpivarotra mpanimba vola fa itsika mianakavy de manimba i vola miforiporitry i vola mivalombalogno tsy izy akajy tsara mba hitsotra ny vola marina famarana anazy ny vola 2 ariary dia nanamarika ny banque fobe Madagasikara fa tsy tsara ampiasaina eny amin'ny tsena tsy amporisina fa ampiasana azy eny tsena tsy raha lalàna fa ampiasao fa ho an'ny grosse transaction na ny varotra maventy no ampiasantsika an'izany fa maro loatra boka anareo menomenona hoe karakory zegny ampiasana izy igny zay mitady lamonnaie tsy mahita ke karakory am'izay azafady tompoko ifanaraha ho anatin'ny fiarahamonina izany rehetrarehetra zany ampiasan'ity raha jery ividy zavatra aminao misy madinika ve anao rehefa miteny hoe tsisy ohatran'izany ihany ny problemtsika tamin'ny ray alina ariary any ifampiarao ny mpiarahamonina fa raha ohatra ka misy madinika ampiasao le izy fa tsy manina fa amin'ny ankapobeny tsy natao ampiasaina eny an-tsena ny vola 2 ariary amin'ny manaraka mitondra ny sary tany am'izany fandehandehanana isan-karazany zany satria dia misy fatatsika tsara mihitsy hoe malaza ratsy am'izao lalana zao i mananara maina ny lalana tompoko tam'izay nandeha tany manaraka mitondra ny sary sotranao am'izay vaovao feny de feny izay Francis Turbo mijariny tany ianao miaraka amintsika iaran'olotra ny sanafandarana ID Sport. Nanomboka ny sabotsy lasa teo ka hatramin'ny alahady ho avy zao ny fiadina ny toamboaran'ny ranomasina indiana ho an'ny ekipa tombondaka eo amin'ny taranja basketball fantatra avokoa ireo ekipa tafita ho amin'ny lalao ampahifadalan'ny fiadina ny amboara Madagasikara taranja baolina kitra ary voahosy tombondaka ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball ny ekipa ny GNBC isany songadina ao anatin'ny ID Sport ny wall ny izany vaovao rehetra izany fanadiadiana izay entiny andralalaina Andriamasy sy misa Razavonjatovo. Mandravarava treto ireo ekipa malagasy ao anatin'ny fiadina amboaran'ny ranomasina indiana ho an'ny ekipa tompondaka taranja basketball. Eo amin'ny sikazy vehivavy aloha dia potipoteny fandray fiala sy ambitol ary ny tamifa avokoa ireo ekipa vahiny mpifaninana aminy. Omaly tolakandro tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina dia resan'ny tamifa tamin'ny 20 no 4-20 ny BCM Viatsy Mayotte. Tsy niatrika aloha kosa fandray fiala satria tsy tonga indray ny Golden Force Chikony avy any Mayotte ihany. Ny sabotsy efa namontsana ny B Challenge avy any Seychelles tamin'ny 117 ny fandray fiala. Ny Ambitola kosa nandresany BCM Mayotte tamin'ny 9-20 Teo amin'ny sikazy lahy indray dia laviny Askuta tamin'ny 9-20 no 4-70 ny Beauvalon avy any Seychelles. Resany Cospen tamin'ny 9-20 ny Premium Cobra avy any Seychelles ihany. Ary niondrika teo anatria ny GNBC tamin'ny 9-20 no 20 ny Uzoni avy any Comore. Ny toy androany ny fantsany isambonina ao anatin'ity CCCOI ity
ary mbola itora amin'ny pitso ihany koa izany eny amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina hatrany. Nanamarika ireo voka-dalao tamin'ny ampavalon-dalana fedina amboaran'i Madagasikara izay nitanterana tamin'ny farinandro lasa teo amin'ny taranja baolina kitra ny nintsana knapsa Sportitas tompony amboara farany tamin'ny isa rainy ohatra na nyloana tama Port Berger lalao izay nitanterana tany amin'ny kianjara be mananjara mahajanga. Nintsana toraka izany koa ny knapsa Sport Nalamanga rehefa lavina isa dema tamin'ny isa telo ny ohatra tetsy amin'ny kianjara be Masina Malitolakandro. Nanesy nampiditra ireo baolina telo any ekipan'ny Seranam-Piaramanidina Iravo sy Rufin ary Jalma. Teo aloha dia lavina eo Mbatomazaka tamin'ny isa ronoray tany aoriny fanalava-potoana ny Uska Foot. Ny Sabotsolakandro kosa tetsy Masina ihany dia ny ekipa Nalamanga roa no ndray nintsana dia ny Kosfasy ny Mama FC. Ny miaramila nanintsany FC Rabaza tany amin'ny tir au but ary Mama FC kosa laviny RTS Tchadmada tamin'ny isa 3-2. Ankoatr'eo dia raraka ihany koa tamin'ny fianaran-tsony ny Zanakala FC izay laviny FCA Ilaka tamin'ny isa 1-0. Samy tafita kosa ny Geco Plus izay nandavany Black Star avy any Vatovava Fitovinany tamin'ny isa 4-0 sy ny Fosa Junior izay nanamontsy ny tana Formation FC tamin'ny isa 7-2 be zao tany Mahajanga. Ireto avy zany ireo ekipa tafito amin'ny lopa efadala amin'ny fedina amboara Madagasikara: ny AS Dema Nalamanga, Geco Plus Nalamanga, Fosa Junior Boeny, FC Rabaza Atsimatsinanana, Otiva Mbatomazaka Loatra Mangoro, FCA Ilaka Kairombe ary ny Tama Port Berger Sofia. Ny 12 Oktobra avy izao no hanaovan'ireo lopa efadalana ireo izay atao atsapaka ireo fandona amin'izany. Tsy namela ny Lazara Andry Fidimanana izay namory ny fiara Peugeot 206 raha tsy azo ny fandresena salarina voalohany tamin'ny slalom en Coco-Module izay nikarakarain'ny klubany FMSAM teny amin'ny circuit TMF Ivato ny farany anandro lasa teo. Navita tambatra fepotona 2 minitra sy 20 segonda ary 13 pahazato ny Laza izay 2 minitra sy 20 segonda 17 pahazato teo amin'ny pista A ary 2 minitra sy 12 segonda sy 20 pahazato teo amin'ny pista B. Resiny tamin'ny 12 pahazato na segonda tamin'ity Igo Louvel izay nanatambatra fepotona 2 minitra sy 20 segonda sy 20 pahazato. Tafiditra larina fahatelo kosa ty Diramefy izay nanatambatra fepotona 2 minitra sy 13 segonda sy 20 pahazato. Raha tsy evina dia fandresena fahatelo ho an'ny Lazara Andry Fidimanana izay nandrina slalom en Coco-Module izao tamin'ity topolovany ty. Mbola izy dingana farany dia ny slalom makarakarain'ny klubany ACCT ny 7 Desambra avy izao nefa voateny ho fantatra izay tompon-daka ny Madagasikara. Tetsy ankilany dia hita ho nivoatra be ihany koa tamin'ity slalom ity ireo tanora vao misonitra toa Andry Fanira Somarmaka sy Ry Arfidy sy ny namany hafa. Taoriny fanafanantena dia niakatra kianja amin'izay ny mpitsara niaraka tamin'ny ekipan'ny Zandary izay vonona hiatrika telo famarana naverina ho an'ny fiadina izay tompon-daka Madagasikara taranja volleyball ity. Nalefa ny service ary rehefa tody izany ka tsy nisy nandray sy tsy nisy ny lalao satria tsy tonga niakatra kianja ny ekipan'ny Knapsa volleyball izay tokony fanandrina taminy dia natsahatra ny mpitsara ny lalao ary dia nandresy tsy niady izany ny GNVB. Natolotra ny filohan'ny Fédération Malagasy taranja volleyball ho an'ny Zandary ny amboara taorin'izay. Ny fédération dia mianga amin'ny règle technique internationale izay ohatrany hoe roadmap ny taranja volleyball zany dia iny ny angany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia tsy miova amin'izay zay ary nitazomina hatramin'ny farany ilay fananana. Ny calendrier efa atao androany ilay izy ary efa nafantatra zareo efatra andro tamin'ny latsinainy. Dia maly moa zany ny fivoriana fandaminana pitsopitsony dia marina fa nisy ny fifampiresahana, nisy ny fifanazavana fa tao anatin'izay dia nametraka ny fédération hoe hotazomina ny fanaovana famaranana an'io. Voatra tompon-daka Madagasikara faneniny zany ekipan'ny Zandary ary nanambara ho vonona hiatrika ny fedina amboaran-dranomasina indiana ho an'ny ekipa tompon-daka izy ireo. Izay nilaza zany fa ny GNVB nandratra azy dia azalaina baraka ny Knapsa ma établissement public eto Madagasikara fa tsy mendrika an'izany ny Knapsa izay mpilalao na mpanazatra mandainga dia aloha kosa mba hipetraka amin'ny toerany tsara ny famarina ny gendarmerie nationale volleyball sy ny supporteur tany dia tsy nikastanana olona na anankiray raha misy manana profo amin'izany dia azo entina any amin'ny sehatra hitondrana an'izany zany zavatra zany misy tribunal rehefa manoko hoe blessure volontaire ianao misy fanadiadiana fa aloha tsy lotona ny volleyball izay mba efa manomboka miarana.
Tetsy-ankilany dia tsy naiky mivokatra ny ekipany Knaps volleyball satria tsy mandraisa ny fédération na fangatana izy ireo anemitra ny lalao no fisindro mpilalao naratra ka mpiakatra ny rara amin'ireo tompon'alaikitra mahefa eo anivony tontolo ny fanatanjahanteny izy ireo. Tontosany isabotsy ady lasa teo teny amin'ny kianjany Paddock Masina ilay festival Kanety Be no karakara ny fédération malagasy tarantsipy Kanety Be. Ekipana olo telo miaraka misa 10 mahery ny ampy ekipana olondroa miaraka mahery ny 70 ary ekipana vehivavy nanodidina 30 no tonga niatrika izany. Nafana tokoa ny lalao rehetra toy ity hitantsika antsara ity izay nifanandrina ireo ekipana olo telo miaraka izay voavohozitra tompondakan'ny Afrika farany teo nahitana Andry Totonona sy Yves Arglou tamin'ireo ekipa pirenena tompondaka eran-tany farany teo izay notarian'ny Mims. Taon'ny festival Kanety Be dia iroso amin'ny fikarakarana fanana ho an'ny boss sy elita indray ny fédération malagasy tarantsipy Kanety Be ny farany andro avy izao eny amin'ny kianjany Paddock Masina trano. Efa tavena tanindrazana avokoa ireo mpandresy ny ultra trail des eaux plateaux na UTOP ka naneniaro ny vonina-pirenena teo amin'ireo karazana trail maro manerana Frantsa sy Réunion ary Maurice. Samba no nisy malagasy betsaka nandraanjara tamina trail iresy-pirenena toy izany ary nahafa-po mpikarakara ny vokatra. Na izany dia tsy ampampiakarakara ny lesika tokony mbola renina mba azotsika vokatra tsara sy amboara ary larina voalohany amin'ny manaraka. Ny azo améliorer-na izy ny resaka préparation antsika zany somary misy tsaratsarana kely. Raha toa ohatra ny zahoana nanao trail farany tao zany tany a Frantsa tamin'ny 15 septembre nangatsika be le andro tsika tsy mba niazakazaka tamin'izany andro 3-4 degré zany fa nitsika andro mafana foana. Préparation l'izy moa zany hitantsika fa manoka misy nireo course trail namana zany anatin'ny calendrier ka reny course reny koa zany fandraisana amin'ny course reny koa zany anisany koa zany fomba anankiray fanatsarana ny voanjao. Tapitra teo zany fanana trail mandra-pahatonga ny top manaraka ho amin'ny volana May avy izao. Na zany dia vonana andrainjara mo karazana trail hafa eto Madagasikara sy any ivelany any izy ireo. Fahazarana eto moa isaky latsinainy ohatra zao zany dia risika momba fatanjahantena fanamariana kely any mba tiako atao aloha zany mikasika an'ilay fifananana CCOI eo amin'ny taranja basketball le sary tamin'ny voalohany teo tsy fatako ianareo mpijery tompoko na mitovy hevitra amiko fa za koa ohatra ny taitra foana mahita le fomba fitafina vehivavy ohatra zao zay ao aoriana ao misy boribory menamena zay tazanay am'sany ohatra ny hoe manaitra be le izy dray so dia mba misy rary zany vehivavy so ihany fa hoe fanamina le izy ka ireny zavatra iny tokony voajery ny designer manamboatra ny kiloty le ankizy vavy zany le izy satria tsy fantatra hoe zao fijerena zao amiko zany amin'ny télé dia tsy dia mety loatra amin'ny masoko le izy mety teny le olo an'izy rehefa jerena ny mikianjana tsy ohatra an'io hoe ka ny akabeazan'ny olona tsy any mikianjana mijery azy fa zao ve indrindrindra mifatratra ny maillot de bain misy azy zao koa ianao zany nefa le izy loko sarisary zay fanamarina fotsiny iny ka sotrarao zay tsetsa tsy aritra izay amin'ny fotoantsika hijery ny hoy ianao. Nantanin'ireo olona ao an-drano tao anatin'ny hoe hoy ianao ny adikao amin'ny teny vahiny izay fantatra ny hoe manahoana samy laza izay hevitra ny rehetra ary ndeha rahantsika izany. Mba adikao amin'ny teny vahiny izay fantatra ny hoe manahoana. Bonjour. Dia amin'ny teny vahiny hello. Buongiorno. Allora non sei senza da dirti. Bonjour. Good morning. Salam alaikum. Izy daholo zany. Bonjour. De buenos dias. Hello. Guten Tag. Hola. Sei. Guten Tag. Bonjour, Sanjo di Manaur. Good morning. Saya nggak mau nanya Bonjour. Hello.
Buongiorno. Zay angamba. Bonjour. Dia teny vahiny firy raha ihany teny raha ihany bonjour ina koa moa zany tsy haiko good morning na mety izy keo zay ihany mahasalama amin'ny teny arabo. Bonjour. Guten Tag. Si. Tauti. Manahoana? Teny vahiny. Bonjour, teny français. Good morning, teny anglais. Buenos dias, teny espagnol. Ino moa le teny sinoa? Itsao. Zay angamba anao eky? Teny vahiny, tsy mahay ahy. Tsy mahay ahy. Bonjour. Good morning. Zay ihany angamba fantatro. Ina daholo zay teny nampiasainao zay? Teny frantsay dia teny anglisy. Vietnamien dia misy chinois dia allemand dia misy anglais dia misy français. Italiana dia frantsay dia inona moa le anankiray to dia tsy litito le anankiray to. Teny anglais, allemand, gasy koa aho, français, comoriana, ao daholo izy. Teny français, dia anglais, dia espagnol, dia allemand. Le guten tag aloha guten manahoana amin'ny teny allemand. Dia good morning manahoana koa amin'ny teny anglais. Dia bonjour manahoana amin'ny teny français. Teny frantsay dia teny anglisy dia teny tsy sura. Teneny foagna agny zao fanamariako tena mialatsiny maro nareo tsy mitovy hevitra amiko anisan'izany ohatra jery Edouard tsy niresaka tatao anatin'ny teo ivelan'le commentaire an'ity teo ny manahoana tompoko dia fanontaniana manao ahoana ianao zao manao ianao zao manao ahoana ny fahasalamanao manao ahoana momba anao zao fanontaniana ary rehefa soratana ny manao ahoana dia baraingo ny farany. Noho izany ny good morning ny bonjour tsy baraingo tsy fanontaniana reny fa firarintsoa fa ny fanontaniana amin'ny manao ahoana dia amin'ny teny frantsay izy comment allez-vous na comment tu vas comment vas-tu amin'ny teny anglisy izy how are you fanontaniana zany zavatra zany tompoko. Noho izany amiko tsisy marina valy teny teo na iray azy fa amin'ny teny anglisy amin'ny teny amerikana zany hoe noafoheziny zareo how are you nataony hi satria fanontaniana zany zavatra zany ary ny amin'ny ankapobeny ny teny gasy dia manontany manakory manao akory fanontaniana no apetraka manao akory ny fahasalamana raha ohatra ka te hiarahaba mitovy le tamin'ny bonjour sy ny good morning isika dia misy ny teny malagasy zay isorana an'izay namorona zany zavatra zany ita Andriamanitra angamba namorona zany iraisantsika io mety foana na dia tsy mahita ny paritra zay ianao mety ho eto Antananarivo mety ho any Degoa mety ho any Fort Dauphin mety ho any Ambovombe mety ho any Mananara mety ho any Morondava mety salama ny salama tompoko dia iraisan'ny rehetrarehetra mihitsy salama nareo salama salama tompoko salama mety foana zany naiza tsy fanontaniana io fa azo atao fanontaniana hoe salama ve anareo na salama vagnareo mety na salama ianareo engany mbô salama ianareo salama tompoko mirarosoa. Adevitra tokoa izay azo entina amin'ny dikateny tokoa moa izay ary dia maro dia maro ny fomba fiarabana moa zany izay nentina teo ndeo ny bonjour amin'ny teny frantsay ny good morning efa nazavaina teo ny teny sinoa moa dia manao hoe ni hao rehefa miaraba ihany koa reo espagnol manao hoe buenos dias ny italiana manao buongiorno ny japonais manao konnichiwa ny arabo manao salama ihany koa raha te miranzao ny irany zao ancien combattant zay ancien combattant eno ny irany zao ancien combattant maliany io ranga io si tu voyais français bonjour la guerre ce n'est pas bon zany fiarabana zany dia efa tany amin'ny taona 50 tany faraparany 20 nefa mbola tena actualité amin'izao fotoana zao io izy io
zay indrindra hamarana fotoana isika ary dia ny zanam-pandarana farany indrindra dia ny faminavinana ny toetry ny andro no ndeha ho arahina avy hatrany. Araka ny efa nambara taminao toy izany dia mbola itoy ny rotsakorana malefaka amin'ity takariva ity eto amin'ny faritany Antananarivo tahaka izay ihany koa ho an'ny tontolo andro ny rapitso mbola vinavinaina ihany koa ny filatsahan'ny orana manify eo amin'izay faritany izay tahaka izay ny any Toamasina sy ny any Fianarantsoa mbola lovandrahona kosa ny any Antsirabe ireo faritany sisa Antsiranana Majanga ary Toliara dia hibalika tanteraka ny masoandro 23 degré ny maripana ambony indrindra izay vao vinavina 20 degré kosa ny maripana ambany indrindra izay vao vinavina eto Antananarivo no ahitana izany amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no fiposahan'ny masoandro ary nentika amin'ny 10 ora mahery 2 minitra. Fanamariana voalohany efa mifanakaiky ny maripana mafana indrindra ira Madagasikara amizao tsy de misy le mangatsika be loatra itsony tsy mamay be koa nefa ny ariana fatra mamay. Fanamarina faharoa dia mba tiako fantatra satria tsika moa eto zany mba ataotsika hoe zay mba interactif an'ity fandaharana ity ianareo any amin'ny faritra zay mba mijery anay satria izahay nandeha tany Mananara any amin'ny faritra Atsinanana somary avaratra Madagasikara dia maina tany zany maina zany ange tsy maina ohatra zao misy erikerika kely ihany tamin'ny zoma zao niala tao lakamisy maraina niala tao Sonerano Vongo dia merika ny andro merika fa rehefa avy eo mafana be nefa zany natao hoe maina any hony maina izy aby zany iny faritra iny zany mba tianay satria misy moa ny mpiara-miasa amintsika any Toamasina any dia mba manomeza vaovao satria mba tianay fantatra zany hoe manahoana ny toetrandro any fa taty atompo koa orambe mihitsy tamin'ny fakomaly zay zavatra tsy napoiziko mihitsy nefa tena orambe vatravatra nisy varatra mihitsy ary nisy avandra kely teny aminay teny ye ary zay dia mamarana fotoana isika misotranao Francis misotranareo ihany koa niaraka taminay mbola mitoy ny fotoana eto amin'ny Dreamine koa dia aza misaraka aminay rapitso fotoana tsika eto amin'ny JT aza miala amin'ny Dreamine wae veloma tompoko. Telma, Safidque numéro 1 malagasy, Nanoucha Wanoteu. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Le centre de formation professionnelle immédiat vous propose des filières. Inscrivez-vous et soyez le meilleur. Immédiat Manoucha Wanau. Bijouterie, vite vous la mail. Tugava Malaga en galerie ici, Tsaralalan, à mon premier étage, box. Manoucha Wanau, le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny le JT. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny le JT.